Mamerina ny araba izay efa nataon'ny rahalahy teo aloha dia manona ny fiadanan'i Jesosy Kristy Tompo aminareo tsirairay avy izay manatrika eto anoloana sy ho anao ihany koa izay manatrika amin'ny alalan'ny tambajotra tserasera. Tenelo ilay olona eo akaikinao hoe tsy maty antoka ianao tonga eto androany. Teneno izy hoe manana teny ho anao ny Tompo androany. Amen. Eny ary. Dia isika ary indray vaky teny izay ifampizarantsika indray ny amin'ity androany ity. Vaky teny anankiroa no vakiantsika. Ny voalohany dia ao amin'ny Petera voalohany, ny epistily izay nosoratan'ny Petera voalohany, toko 4, ny 12. Petera voalohany, toko 4, ny 12. Rasintsika kely izy ivoaka eto amin'ity ekrantsika ity dia amin'izay miara-mahita daholo sika. Vakiantsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ny teny satria azy izany. Ry malala, aza gaga noho ny fizaham-toetra mamay izay mahazo anareo ho fitsapatoetra. Ary aza tao zavatra mahagaga manjo anareo izany. Izay aloha ny voalohany ajantsika eo amin'ny 12 dia andray anankiray sika any amin'ny Jakoba toko voalohany 12 ka hatramin'ny 4. Jakoba 1:2-4. Mifampitohy ireto teny reto izay akatsika izay tiany Tompo ho tenenina amintsika indray androany. Jakoba toko voalohany 12 ka hatramin'ny 4. Aloha tonga dia vakiako dia manaraka fotsiny ilay écran avy eo. Ry rahalaiko, ataovy ho fifaliana avokoa raha hiaran'ny fankapanahy samihafa ianareo, satria fantatrareo fa ny fizahan-toetra ny finoanareo dia mahatonga faharetana. Ary aoka ny faharetana hisy asa tanteraka, mba ho tanteraka sy tonga ohatra ianareo ka tsy misy tsy ampy na inona. Arakareo verset anankiroa reo dia iresakitsika androany ny momba ny fizahan-toetra. Fizahan-toetra na épreuve ozy isitsika amin'ny teny vahiny. Ireo teny anankiroa reo dia manondro an'izay resaka fizahan-toetra izay. Fa maninona moa isika kristianina no zahan-toetra? Fa maninona izao sy anao izay efa zanak'Andriamanitra no mbola zahana toetra? Fa ngaha moa tsy hoe Andriamanitra malala ny momba antsika rehetrarehetra? Andriamanitra ve tsy efa malala hoe izy tsika mbola vao tsy teraka akory, mbola vao tsy miforona akory tao anatin'ny kiboneny? Dia efa fantatr'Andriamanitra isika. Fa ny fanontaniana mipetraka dia hoe fa maninona no mbola hiaran'ny fizahan-toetra isika? Dia tsindriko ety fiandohana aloha ny fizahan-toetra sy ny fankapanahy dia mitovy ihany ny dikany amin'ny teny dikateny fototra, dikateny grika, satria ny testamenta vaovao dia nalaina tamin'ny dikateny grika. Ka ianao zany raha mahita teny aho hoe fizahan-toetra ao amin'ny testamenta vaovao na ihany koa hoe fankapanahy, dia inona ny dikany? Mitovy izy anankiroa. Zany tsy hoe mitovy ny dikany fa fizahan-toetra ihany ny égal fankapanahy. Ao tsika. Ny fanontaniana mipetraka ihany koa amin'ny fiainantsika kristianina ao anatin'izay resaka fizahan-toetra izay dia hoe Andriamanitra ny Andriamanitra tsy tia ratsy. Fa maninona ny fiainantsika ny mbola hiarana karazana loza maro isan-karazana? Fa maninona ny fiainantsika mbola hiarana aretina maro isan-karazana? Fa nga Jesosy tsy miaro atsika. Fa maninona ny kristianina mbola misy fotoana hiarana favakisana trano ohatra?
fa maninona ny kristianina mbola hiarana aretina izay idirana hopitaly. Fa maninona ny kristianina ao amin'ny ankonana mbola hiarana fahafatesana. Fa maninona izany zavatra rehetrarehetra izany no avelan'Andriamanitra hitranga. Androany eo anatin'ity fifampizarana ity ny tompo tena henoko hoe te hanintsy fomba fijerintsika. Le fomba fijerintsika hoe misy zavatra ratsy mitranga eo amin'ny fiainantsika dia heverintsika fa hoe asany devoly foana le izy. Hoe any devoly manao an'io zavatra io dia mila délivrance io e. Devoly manao an'io zavatra io dia mila etsika manokana io mba hamahanana io. Heverintsika fa ratsy le zavatra izay mitranga amin'ny fiainantsika dia mitady vahaolana isika amin'ny alalan'ny saitsika, amin'ny alalan'ny moyentsika hamahana le satria hoe olana io zavatra io dia mila vahana. Fa Andriamanitra nefa mipermettre an'ireny karazana olana ireny famaninana. Teboka voalohany ao anatin'izao fifampizarana izao raha lasy-ranabavy, hiarana fizahan-toetra isika, hiarana fakapanahy isika izay ratsy ny fijerintsika azy satria Andriamanitra dia te hampitombo antsika ao amin'ny finoana. Te haninona Andriamanitra? Amin'ny fomba ahoana? Amin'ny alalan'ny fizahan-toetra. Ozy isika teo hoe Andriamanitra tsy mizaha toetra antsika. Izay aloha mila intsy, tsy Andriamanitra no mizaha toetra fa izy mamela ny fizahan-toetra andeha. Andriamanitra tsy mpaka-fanahy ozy izy ny soratra masina. Fa izy no mpaka-fanahy? Devoly no mpaka-fanahy. Fa Andriamanitra mipermettre ny zavatra rehetrarehetra hitranga mba hahatonga antsika hitombo amin'ny finoanan'Andriamanitra teboka voalohany izay. Eo amin'ny fiainantsika misy zavatra tsy voakontrôle antsika mihitsy. Misy zavatra tsy voakontrôle antsika, ohatra hoe ny fahasalamantsika. Tsika mieritreritra hoe rehefa misakafo ara-pahasalamana dia tokony ho salama e. Rehefa manao exercice, sport sy ny sisa dia tokony ho salama ny olombelona. Kanefa misy fotoana tsy azonao mihitsy fa ahoana ary le aretina ny tonga amin'ny fiainanao. Ianao mba mihinana normalina ihany. Ianao mba manao activité normale ihany. Fa maninona le aretina ny tonga? Dia andao tsika hiditra kely amin'ny tantaran'i Job. Efa nitenenina lasitraka teo ilay izy ny tantaran'i Job. Job dia lehilahy marina teo anatrehan'Andriamanitra. Job dia lehilahy tsy manan-tsiny teo an'Andriamanitra. Teo anatrehan'Andriamanitra. Ary izy ihany koa dia tsy nanan-tsiny teo anatrehan'ny fiarahamonina fatao hoe lehilahy marina i Job. Satria izy manao izay rehetrarehetra andidian'Andriamanitra azy. Izy zao rehefa manao fety ny zanany satria Job nanana zanaka 7 lahy dia zazalahy 7 dia zazavavy 3, 10 zany ny zanaka Job. Dia ireo zanan'ireo rehefa misy fotoana manao fety dia Job mieritreritra ny anatin'ny sainy ihany hoe sao dia manoto reto zanako reto fa ndeha hanaterako fanatitra aloha Andriamanitra mba tsy hisiany loza hiatra amin'reto zanako reto, mba tsy hisiany loza hiatra amin'ny fiainanay. Dia andao omena fanatitra Andriamanitra ao anatin'izay zavatra. Izany hoe Job zany manao izay zavatra rehetrarehetra mba tsy hahatonga azy anatsiny eo anatrehan'Andriamanitra ary mba tsy hahatonga an'reto zanany reto anatsiny ihany koa eo anatrehan'Andriamanitra. Fa ndray andro anefa na dia nanao an'izay zavatra marina izay Job, na dia voalaza aza fa olona marina Job, na dia voalaza aza fa olona tsy manana tsiny eo anatrehan'Andriamanitra Job, dia niarany aretiny izy, niarany fahaverezam-pananana izy. Voalohany indrindra very ny zanaka Job, tsy very hoe very any amin'ny elo fa maty tao anatin'ny fotoana anankiray. Eritreretinao amin'izany zaza 10 tao anatin'ny fotoana fohy tonga dia ripaka maty daholo. Avy eo ankoatran'izay ihany koa Job dia nanana arena maro isan-karazany toy ny biby, nanana omby izy, nanana osy izy, nanana biby maro isan-karazany, tahin'Andriamanitra izy, fa tao anatina fotoana fohy ripaka, tsy nisy niangana na dia iray azy. Ankoatran'izay Job dia nanana mpanompo maro isan-karazany, fa tao anatin'ny fotoana fohy ripaka. Zany rehetrarehetra zany dia nametra-panontaniana Job hoe famaninona, famaninona. Iny aloha mba zakan'i Job ihany satria fananany le izy. Fa avy eo amin'izay mbola nisy zavatra mafimafy kokoa nahazo an'i Job.
dia tsy inona zany fa ny aretina izay nahazo azy. Ny aretina izay nahazo azy dia karazana bokana voakanana daholo iny tena indray manontolo iny ary mangididy malailay le fery zany tsy hitany Joba intsony izay anaovana azy dia makavakina vilany tany izy dia iny no kikisany azy eo satria tena mafy le izy. Dia iny teo amin'iny amin'izay ny Joba no nanontany an'Andriamanitra ho Andriamanitra ho fanahoana fa maninona no iarana zavatra ohatr'izao. Zany Andriamanitra olona marina eo anatrehanao hoe fantatrao zany ary za mahalala an'izany ozy izy Joba. Fa maninona no iarany zavatra ohatr'izao. Dia fantaniana mety mipetraka amintsika ihany koa fa maninona no misy io zavatra miatra amin'ny fiainanao io. Fa maninona ianao no apetraka miaraka amin'ny olona kartie zany no resaka. Fa maninona ny olona mipetraka aminao miaraka aminao eo olona le mpivazavaza re, le olona le mpiteny ratsy re, mba miteny amin'ny tompo ihany ianao hoe tompo zany mpanomponao hoe za kosa mba mendrika toerana mba tsaratsara mba hoe mba olona mba azo iarahamonina. Fa maninona le olona le mpiteny ratsy, fa maninona le olona le aloha tsy teneniko le izy reny no ataonao mipetraka miaraka amiko. Fa maninona tompo za manompo anao nefany fa maninona ny zanako mbola marary. Tompo fa maninona manompo anao fa maninona ohatr'izao ny fiainanay anefany. Indraindray zay hiaran'ny fisina, indraindray zay mbola voaroka amin'ny asanay. Fa maninona Jesosy ny zany zavatra rehetrarehetra zany no mitranga. Dia ny antony mba hitombon'ny finoantsika an'Andriamanitra ohatran'ny Joba. I Joba raha lasa ranabavy tsy nahalala, misy zavatra tsy feno ny fahalalan'ny Joba an'Andriamanitra. Ny fiheveran'ny Joba an'Andriamanitra dia hoe Andriamanitra mamaly tsara izay olona manao ny tsara, dia Andriamanitra mamaly ratsy izay olona manao ratsy. Dia tsy azon'ny Joba mihitsy ilay izy hoe za manao tsara hiara-ny zavatra ratsy. Dia navelan'Andriamanitra hiatra amin'ny Joba ireo karazana épreuve tamin'ny alalan'ny fahafonganany fananany, tamin'ny alalan'ny aretina izay nisy teo aminy, mba alalan'ny Joba hoe Andriamanitra no mikontrôla ny fiainany. Tsy hoe formule ilay izy hoe Andriamanitra égale ohatr'izao zany hoe rehefa manao an'izao dia izao ny valiny io. Satria manko izay koa sainantsika kristiana indraindray hoe raha manaraka an'izao sy manao an'izao sy manao an'izao ianao dia ho avy aminao zao sy zao sy zao. Ohatrany hoe determinentsika, fermentsika ao anatina zavatra Andriamanitra hoe zay Andriamanitra ka rehefa zao dia zao. Fa Andriamanitra afaka manao izay tiany atao amin'izay tiany anaovana azy izy. Dia izay zavatra izay tsy takatry Joba, fa navelan'Andriamanitra hiatra le épreuve, dia tao anatin'izay izy nifanena tamin'Andriamanitra. Satria raha tsy niaran'ireo zavatra ireo Joba raha dia tsy afaka niona tamin'Andriamanitra mihitsy izy. Tsy nalala misimisy kokoa an'Andriamanitra izy, dia tsy nitombo ny finoany an'Andriamanitra. Joba olona marina ary sanjoro tamin'izany izy. Andriamanitra ihany koa niteny azy hoe marina izy, dia tena nijoro hoe za marina, tsy misy tsinoko izao zavatra izao, fa misy antony matombotranga izao zavatra izao, dia izay antony izay ny tsy fantany. Dia nitenenin'Andriamanitra azy ilay izy hoe Joba, kely ihany anie ny fahalalanao hoe taiza renao tamin'izaho namorona ny lanitra sy ny tany. Taiza renao tamin'izaho nanao an'ireto karazana biby ireto. Moa fantatrao ve ohatry ny ahoana nanaovako ny kintana? Moa fantatrao ve ohatry ny ahoana nandrefesako an'io ranomasina io mba tsy hihoatra, mba tsy hananika ny tany izy? Fantatrao ve izany Joba? Dia any amin'ny Joba 42 ihany i Joba dia manaiky fa voafetra ihany izy. Ary manaiky Joba fa ay Andriamanitra, Andriamanitra avo lavitra, Andriamanitra manao izay tiany atao amin'izay tiany anaovana azy. Dia ny tombony finoany Joba an'Andriamanitra ao anatin'ilay izy. Dia ohatran'izay koa ny fiainanao, tsy fantatro izay mahazo anao, tsy fantatro izay situation misy eo amin'ny fiainanao. Arak'ilay efa niteneniko teo hoe mety ianao mpanompon'Andriamanitra ihany fa mety mbola voaroka amin'ny asa, tsy azonao mihitsy efa maninona voaroka amin'ny asa ianao. Ianao mpanompon'Andriamanitra ihany, mivavaka ho amin'ny marary, mivavaka ho an'ny olona hafa,
fa ny mahagaga ao dia maninona le olona ao an-tranonao rehefa ivavahanao rehefa marary tsy mety sitrany. Fa maninona zany zavatra zany no mitranga dia manomboka androany tonga ao anatin'ny sainao zany hoe misy zavatra ao tian'Andriamanitra amboarina dia iresaka finoanao zany tian'Andriamanitra amboarina ao anatin'izay zavatra izay. Zay ny teboka voalohany raha lasy-ranabavy, Andriamanitra mamelona ny zavatra rehetra hitranga amin'ny fiainantsika mba hahatonga antsika alala hoe aiza ho aiza isika amin'ny finoana azy. Mba hahafantatritsika hoe inona ny tokony amboarina, inona ny tokony ahitsy, aiza ho aiza isika. Io manko raha lasy-ranabavy ny fiainantsika kristianina indraindray rehefa tena hoe tafiditsika dia misy fotoana lasa mandeha routine. Le routine tsy fantatra intsony hoe ahoana, ohatra le misy le mivavaka amin'ny rehefa misakafo dia efa atao fotsiny Jesosy eo misaotra sakafo, amen, dia avy eo manontany efa mivavaka tamin'ny sakafo mitsika, satria efa mandeha fotsiny le izy, efa tsy iainana intsony le zavatra. Dia mamela zavatra Andriamanitra ao anatin'izay zavatra mba hahatonga anao ho tonga saina hoe ianao ane ka efa routine fotsiny fiainanao miaraka amiko ianao ane ka efa tsy ao tsony mila miverina ianao, mila miverina ianao. Zay ny antony ilay fizahan-toetra mitranga eo amin'ny fiainantsika. Teboka voalohany zay. Teboka faharoa anatin'izao fifampizarana izao ihany koa, Andriamanitra mamelona ny karazana faharatsiana ozy izy tsika, fa tsy faharatsiana reny fa fitezan'Andriamanitra tsika. Tsy faharatsiana reny fa fitezan'Andriamanitra tsika. Dia avelan'Andriamanitra hitranga reny mba hahatonga antsika tsy irehareha. Le voalohany zany mba hahatonga antsika hitomba amin'ny finoanan'Andriamanitra, dia le faharoa indray mba hahatonga antsika tsy irehareha. Rehefa mitompo indray koa tsika misy fotoana tena ambony ireny amin'ny ara-panahy, dia rehefa ambony ny ara-panahy dia mahita an'ilay sasany le mbola malemilemy dia tamy amin'izay tsika hoe hoadraisy, nga io mandeha ratsy za, tsisy zavatra mandeha io ratsy za, nga ianao manao ngaro eo manao an'io zavatra io, reny ary mbola ohatr' zao, zay ohatr' zao. Tenao misy karazana fireharehana ohatran'izany. Dia avelan'Andriamanitra hitranga le fizahan-toetra mba hahatonga antsika tsy irehareha, ohatra ny tantaran'i Paoly, fantatsika Paoly apôstôly. Izy dia isan'ny apôstôly izay nomen'Andriamanitra karazana révélation maro. Ny amin'ny fiangonana sy Kristy zao, Paoly nomen'Andriamanitra an'izany. Ny amin'ny fahasoavana, i Paoly nomen'Andriamanitra be da be ny momba an'izany zavatra zany. Ka be da be ny zavatra nomen'Andriamanitra ny Paoly dia nasian'Andriamanitra tsilo izy indray mandeha mba hahatonga azy tsy irehareha. Tsy mety amintsika le zavatra alefa, tsy mety amintsika le zavatra satria marary io tsy moramora le fizahan-toetra aloha, tsy moramora, tsy manamaivana zavatra mahazo anao tsy mora le izy. Fa ny anton'ireny zavatra ireny dia mba hitomboantsika ao amin'ny tombo foana. Ozy izy hoe Paoly niarana fizahan-toetra, niarana tsilo satria misy fireharehanao dia ahintsin'Andriamanitra izy hoe Paoly tsy avy aminao ane ireo zavatra ireo tsy enao ane natonga an'ireo tsy hoe enao angeny tsara no ny hafa fa za io, fa enao indraindray lasa mitady ivily dia avily makaty kely enao. Dia ohatran'izay le zavatra iainantsika raha lasy ranabavy ao amin'ny tompo avelan'Andriamanitra hitranga ny fizahan-toetra mba hahatonga antsika tsy irehareha. Teboka faharoa zay. Mbola ao velo ianao? Amen. Amen. Teny fahatelo, teboka fahatelo sika, fa manin'Andriamanitra no mbola mamela ny fizahan-toetra hitranga amin'ny fiainantsika nefa tsy izy no manao azy fa izy mamela fotsiny. Teboka fahatelo dia izao, mba halalantsika hoe fa matotra amin'inona ny fotsika, mba hafantarantsika hoe tena efa mifamatotra amin'Andriamanitra marina. Ny olana mantsy raha lasy ranabavy dia izao, isika mihevitra foana fa tena oke tsika satria manao an'izao, oke tsika satria efa mba ohatr'izao kosa, tsy efa oke ve izany zavatra izany, efa mba manompo
efa mba mivavaka foana isakariva, efa mba mamonjy fotoam-bavaka foana, efa mba mivavaka ho an'ny hafa, efa mba manao an'izao sy manao an'izao, tsy efa oke ve zany zavatra zany? Fa velan'Andriamanitra hitranga ny fizahan-toetra mba alalantsika hoe misy zavatra eo amin'ny fiainantsika ao mbola hifatoran'ny fotsika. Misy zavatra eo amin'ny fiainantsika mbola tiatsika kokoa no Andriamanitra. Ohatry ny hafahafa be zany hoe tiatsika kokoa no Andriamanitra. Tiatsika kokoa no Andriamanitra ahoana? Ny Andriamanitra ihany no tiako. Za rehefa mira dia sarotra ny tanana ho anao Jesosy mpanjakako. Alleluia, tiako ianao Jesosy. Teny an'izany tsika, ataontsika izany zavatra izany, fa rehefa tonga ny fizahan-toetra dia mivoaka hoe aniza marina ianao. Iza marina ny tianao. Za raha lasa ranabavy fiteneniko anao dia zavatra ity satria navela teboka fahatelo ity no navelan'Andriamanitra hiatra tamiko indray mandeha momba an'ireo zaza ireo. Averiko foana satria izay no nanitsin'Andriamanitra. Za mantsy nihevitra ny tenako tamin'izany hoe tena ianao zany Jesosy ny tena tiako, tena anao. Fa navelan'Andriamanitra arary ireo zaza ireo tsy fantatro hoe amin'ny fomba ahoana. Ilay vavikely iny voateraka iny dia narary. Voateraka mihitsy dia tonga dia namay be izy. Dia izay dia efa tsy fantatro sady efa maninona no mitranga izany zavatra izany. Dia nandeha ny fotoana dia faharoa foana izy io, dia nisy fotoana izy io no entina tany amin'ny dokotera. Satria ny fony izany midobodoboka be, aingana be no normal raha zaza ohatra anazy. Tena mafy be mihitsy. Dia no entina tany amin'ny dokotera izy. Dia nijeren'ny dokotera. Dia hoy izy ny dokotera hoe tsy mety izao angamba ny normal amin'ilay zaza. Efa ilay izy tsy normal, amin'ny fijerintsika. Amin'ny fijerinay. Ka izy tia navelan'Andriamanitra ireny zavatra rehetrarehetra ireny mba nitsinana mihitsy. Za aloha fa ilay vadiko tsy fantatro. Fa za mihitsy nahintsin'Andriamanitra satria ny foko mifamatitra be amin'ireo zanako ireo. Ohatran'ny hoe rehefa marary ireo dia lasa hany ny saiko. Rehefa marary ireo dia lasa mieritreritra be hoe inona no tokony atao. Ahoana zany izao dia lasa mikorotana ilay fiadanana ao anaty. Hitanao izay zavatra izay. Mikorotana ilay izy. Dia hitanao anatin'izay zavatra izay hoe aiza kokoa ny fonao zany mifamatitra amin'iza kokoa ny fonao. Dia teo hitako hoe mifamatitra amin'ilay zanako ny foko. Dia soa ihany fa nalefan'Andriamanitra ilay fizahan-toetra mba hahalalako hoe ny foko kay mbola any amin'ireo zaza ireo. Tanao ohatran'izay ihany koa mety misy zavatra mitranga eo amin'ny fiainanao. Avelan'Andriamanitra mihitsy ilay fizahan-toetra andeha mba hahatonga antsika andinika tsara, mba hahatonga antsika alala tsara hoe aiza ho aiza marina isika somantsy dia mamitaka ny tenantsika. Izay ilay tena olana be. Mamitaka ny tenantsika mihevitra hoe efa ao, efa tena eo. Fa ao anatin'ilay fizahan-toetra ianao hitanao amin'izay hoe kay ty, mbola ty kay za. Lefa niresantsika teto foana hoe d'origine. Tadidinareo ilay d'origine. Rehefa ilay misy zavatra mahazo anareo mafy be iny dia efa ohatra hoe famaly, misy olona zany mifamaly aminao. Ilay olona io le zavatra ataonao moa zany, ilay zavatra ataonao zavatra marina. Dia ilay olona tsy mety manaiky mihitsy hoe marina ny ianao fa dia miady aminao eo izy. Dia te hivoaka indraindray ilay d'origine raha za taloha ty. Raha mbola misy an'izay teny hoe raha za taloha izay dia mieritrereta ianao fa ianao tsy tokony lenao taloha tsony. Aza asiana izany hoe za taloha izany tsony. Tady ho foazonao indray ilay taloha fa velao ilay taloha any. Hitanao velan'Andriamanitra hitranga ireny zavatra ireny mba hisondena ny fonao hoe ahoana marina ilay fonao. Io manko tsy hita raha tsy mandalo épreuve. Ohatran'ny hoe volamena tsy fantatra hoe tena volamena raha tsy mandalo afo. Mpandalovina afo aloha testena. Mamay amin'ilay volamena iny tsy mety amin'ilay volamena iny. Fa testena. Dia mivoaka hoe tena izy kaya. Tena zao kaya. Izay ilay teboka fahatelo mba hiseho hoe mifamatotra amin'inona ny fotsika dia avelan'Andriamanitra hitranga sy hiseho ny fizahan-toetra. Raha misy ihany koa raha lasa ranabavy olona mame ohatra anao anankiray zany aloha mba tena hoe ifatoanao anatin'ilay izy. Raha misy olona ao anatin'ny Baiboly ao zan'Andriamanitra toetra dia voalohany indrindra ao anatin'izany Abrahama.
I Abrahama rehefa natsoin'Andriamanitra izy hoe mialahy ianao any amin'ny tranony ray aman-drenao, amin'ny tany avanao dia mandehanana amin'ilay tany izay ho asehoko anao. Izany hoe Andriamanitra nanao promesse tamin'ny Abrahama. Dia ny promesse tamin'ny Abrahama tsy teo noho eo dia tonga, fa nisy fotoana lavabe vao tonga, ary tao anatin'izay fotoana lavabe izay nisy épreuve marobe nandalovan'i Abrahama. Voalohany indrindra ao anatin'izay ny teny fikasana izay nomen'Andriamanitra ny Abrahama dia mahakasika ny anaovan'Andriamanitra azy ho firenena lehibe amin'ny alalan'ny zaza izay omen'Andriamanitra any Abrahama. Dia io zaza io tsy tonga raha tsy 520 taona taty aoriana. Ohatra hoe zany Andriamanitra zao no manao promesse dia afaka 25 ans izay vao tanteraka le izy. Ary sy moramora zany zavatra zany satria rehefa nalefa n'Andriamanitra tonga dia dinganiko zany le tantara fa lavabe. Rehefa tonga ny fotoana nanomezan'Andriamanitra ny Isaka, satria le Isaka le zanaky ny teny fikasana, dia avy eo neproven'Andriamanitra indray Abrahama. Neproven'Andriamanitra izy satria le zanaky le teny fikasana, le promesse efa nomena azy, le efa nendrasiny efa ela be. Dia tavin'Andriamanitra indray endana hoe tao ty indray le izy ataovy sorona ho anahy. Eritreretinao amin'izany zavatra zany, Andriamanitra manao promesse aminao dia rehefa tonga eo aminao le izy dia hozy izy indray taty le izy ataovy an'izao indray io zavatra. Le zavatra efa nendrasinao efa ela be mihitsy hoe tompo mba omeo an'izay aho ohatra. Dia omeny anao le izy fa hozy izy hoe io le izy fa zao jereo tsara aloha dia mahaiza makafy tsara fa ho alaiko kely indray io aloha. Testeny kely ianao. Avela ny tranga le izy mba hitestena ny fonao hoe tianao ve Andriamanitra mihoatra n'io zavatra nomeny anao io. Tianao ve Andriamanitra mihoatra n'io promesse izay nataony taminao io. Izay ny anton'ny épreuve ny Abrahama raha lasirana baba. Izay ny nahatonga ny Abrahama ny zan'Andriamanitra toetra mba alalany Abrahama, fa tsy hoe alalan'Andriamanitra, fa Andriamanitra mahafantatra, fa mba iseho tsara hoe fa matitra amin'iza ny fony i Abrahama. Fa matitra amin'ny Isaka ve sa fa matitra amin'ny Jehovah Andriamanitra. Tenao ihany koa mety misy zavatra efa ela nendrasinao tamin'ny tompo. Meny tompo anao le izy. Fa eproven'Andriamanitra amin'ny alalany zavatra indray ianao. Dia nahoana ny fonao anatin'le izy. Ny fonao ve mbola efa matitra amin'Andriamanitra foana, sa efa matitra amin'le zavatra nomen'Andriamanitra anao. Dia androany anatin'izay tebaka fahatelo izay raha mandalo fizahan-toetra ianao dia ny fotsika efa matitra amin'iza foana, fa matitra amin'Andriamanitra foana. Amen. Tebaka fahaefatra ary. Avelan'Andriamanitra hitranga ihany koa ny fizahan-toetra mba hahatonga antsika ho fananganana ny hafa. Hitanao, le zavatra mahazo atsika io tsy voatery hoe ho atsika foana le izy. Tsy voatery hoe eproven'Andriamanitra ianao noho ny amin'ny tenanao, fa misy fotoana eproven'Andriamanitra sika mba ho an'ny hafa, mba ho fananganana ny hafa koa ianao. Mba ho enao zany le mpijoro vavolombelona ho an'ny hafa. Izay ny tebaka fahatelo ao anatin'le izy. Hitanao ny tantaran'i Joba izay nengantsika teo. Nisy olona telo naman'i Joba rehefa voan'le fizahan-toetra i Joba, dia mba nisy telo lahy namangy azy, le namany tena namany zany. Dia namangy an'i Joba ireo dia niresaka tamin'i Joba teo. Nandinika an'i Joba teo hoe fa inona marina moa mahazo anao rahalahy? Inona marina ny tena mahazo an'se? Fa dia nahoany se n'izao ny hafaran'se? Fa dia inona loatra ny fahotana nataonao? Fahotana mahafaty mihitsy ngambany ka. Izay nieritreretin'izy telo lahy reto. Ny tao anatin'ny sain'izy telo mirahalahy reto ihany koa dia hoe matoy ny olona anankiray hiaran'ny loza sy ny faharatsiana maro isan-karazany dia nanota izy izay. Dia izay no masaka tao anatin'ny sain'izy telo mirahalahy reto. Dia izay hevi-diso izay no tian'Andriamanitra ahitsy ihany koa tamin'izy telo mirahalahy reto. Satria rehefa niaran'ilay fizahan-toetra maro Joba, dia tamin'ny farany izy nahita an'Andriamanitra dia fatany amin'izay hoe ohatr'izao marina Andriamanitra, sofiko fotsiny naheno anao fa zao ianao hitako mihitsy, dia kay ianao zao kay.
dia izy telo mirahalahy reto diso teo anatrehan'Andriamanitra. Dia mba hanitsiana ny fahadisoana izy telo mirahalahy iny dia nitranga ihany koa le olana nazo anjopa, satria raha tsy nisy le olana tsy nivoaka ny tany am-pon'izy telo mirahalahy. Tsy nivoaka izay fihevitra izay raha tsy nisy le izy. Dia nahitsyn'Andriamanitra tao anatin'izay zavatra izay izy telo mirahalahy izay niaraka tamin'ny Joba ireo. Dia hitantsika raha hiditra ao anatin'ny filazantsara indray sika ny tantaran'ny filazantsara. Misy tantaran'ny Petera izay any amin'ny Lioka 2:2-3:30 ka hatramin'ny 2:30. Dia tamin'izay fotoan'izay efa akaiky ho tonga ny Paska. Dia niarany sakafo tamin'ny Jesosy sy ny mpianatra. Dia tao anatin'ny fisakafoana tao dia nisy resaka tao. Dia niresaka tamin'ny Petera Jesosy hoe Petera, indro Satana ozy izy, anakory isedranao raha intsy le izy. Fa zaho mivavaka ozy izy mba tsy ho foana ny finoanao. Dia rehefa mibebaka ianao ozy izy dia ahoana ozy izy? Zay, ampahirezo ireo rahalahinao. Hitanao, avelan'Andriamanitra hitranga le zavatra ohatran'izay. Navelan'Andriamanitra ho eprovena Petera tamin'ny alalan'ny finoana, satria Petera manko tsy lehilahy mafanafana fo zay. Izy le hoe Jesosy, za tsy miala aminao zany. Ny Jesosy ny fiainako efa anao. Nanao inona na inona zavatra mitranga amin'ny fiainako. Dia ny Jesosy ihany. Na iza hiteny, na iza androka, na iza nao an'izao, ny nay Jesosy ihany. Fa ny eproveny Petera dia Jesosy ihany ve? Lasa izy nitsokako Jesosy ihany ahoana ariko ny aina aloha. Hitanao zavatra ohatran'izany no mitranga. Dia rehefa nitranga le izy dia navelan'Andriamanitra mihitsy le izy aloha mba ho azon'ny Petera hoe kay tena tsy zany kay Jesosy fa mafana fo diso mafana fo loatra e. Tena mifona moa Petera zany tao anatin'izay zavatra izay. Dia rehefa nifona izy dia izy no nijoro vavolombelona, izy no nampianatra an'ireo rahalahin'ireo rehefa avy eo. Zay le karazana le ao anatin'ny teboka fahatelo, le karazana fizahantsoetra izay mety mitranga amin'ny fiainantsika mba hahatonga antsika ho fitaovana hananganana ny hafa. Dia misy ihany koa tantaran'ny Paoly rahalasy ranabavy eo anatin'izay zavatra izay. Any amin'ny Korinthiana 2 toko 4:12. Onge jerentsika kely vetivety sady mendrim-pitianantsika ny fizarana androany. Korinthiana 2 toko 4 dia 12. Haitsika tsara io teny io. Le hoe le alohany io misy le hoe zay vao geja manodidina nefa tsy tery, enjehina nefa tsy ohatr'izao, potraka nefa tsy nafoy, sy ny sisa. Fantatsika tsara io zavatra io. Zany hoe reto apôstôly reto dia hiarana zavatra maro isan-karazany, hiarana fanenjehana, hiarana aloza maro isan-karazany. Nisy fotoana zay ozy izy Paoly efa intelo vaky sambo, nisy fotoana zay saika nahita loza eny fa na dia tamin'ireo rahalahy aza. Fa reny zavatra rehetrarehetra ireny, reny épreuve rehetrarehetra ireny dia navelan'Andriamanitra hitranga mba ho fanamboarana ny hafa ihany koa. Dia tsy inona fa ny fiangonana, satria amin'ilay Korinthiana 2 toko 4:12 teo dia misy an'izao teny izao, tenin'ny Paoly. Fakiko amin'ny anaran'i Jesosy le izy. Ko ny fahafatesana ozy izy no miasa ao aminay fa ny fiainana kosa ao aminareo. Ka ny fahafatesana ozy izy Paoly no miasa aminay. Zany hoe izahay dia sedraina, izahay dia ampandalovana zavatra maro isan-karazany, tsy noho ny aminay fa noho ny aminareo.
zay ny tiany Paoly tenenina ao anatin'ilay izy. Miaritra an'ireo zavatra maro isan-karazan'ireo zahay, tsy noho ny aminay fa noho ny amin'ny hafa, ka ianao ihany koa androany mety miatrika zavatra mafy, mety misy zavatra tsy azony sainao mihitsy, tsy voakontrolanao mihitsy hoe fa maninona loatra Jesosy, fa dia nahoana loatra n'izao ny zavatra iainanay. Dia ireny zavatra ireny mety ho an'ny fanamboarana ny hafa ihany koa ny tanjony, fa tsy noho ny aminao. Tena ny kely ilay namanao hoe misy fotoana sedraina hoe tsy noho ny amiko fa noho ny aminao. Amen. Na dia vonina avy eo ho sedraina, vonina avy eo alaim-panahy. Manomboka androany raha misy zavatra mitranga amin'ny fiainanao zany tsy zavatra ratsy ireny raha n'Andriamanitra ianao. Azontsika ve? Tsy zavatra ratsy ny zavatra mitranga amin'ny fiainanao raha n'Andriamanitra ianao, fa ny tanjon'Andriamanitra ao anatin'ireny zavatra ireny dia ny anamboarana antsika. Raha fitinina zany ilay teboka anankitelo teo, anamboarana antsika aloha, dia ilay teboka farany anamboarana ny hafa. Dia manomboka androany tsy taka ny fijeriny izao tontolo izao, ny fijerinao ny problème misy eo amin'ny fiainanao. Manomboka androany tsy taka ny fijerin'ny fiarahamonina, ny fijerin'ny olana misy eo amin'ny fiainanao, fa manomboka androany ho fantatra hoe kaiza navelan'Andriamanitra ho sedraina, kaiza navelan'Andriamanitra hiaran'izao zavatra rehetrarehetra izao mba hitomboka amin'ny finoana, kaiza navelan'Andriamanitra hiaran'izao zavatra rehetrarehetra izao mba tsy hireharehako, kaiza navelan'Andriamanitra hiaran'izao zavatra rehetrarehetra izao mba halalako hoe famatotra amin'Andriamanitra marina ve ny foko sa famatotra amin'ny zavatra hafa. Ary zany navelan'Andriamanitra hiaran'ireny zavatra rehetrarehetra reny, kaya ho an'ity olona eto akaikiko ity, kay ho an'ilay olona atao ambadika ato. Ka io le tenen'ny pasteur Tovy foana moa matetika ilay hoe misy fotoantsika ilay miady mafy mihitsy amin'ilay quartier izay tiantsika hipetrahana. Misy fotoantsika ilay mba miteny aleo mba any amin'ilay quartier milamindamina, ilay mba ilay tsisy an'ilay mpanao karatra ireny eo ambadika, dia ilay mba tsisy an'ilay ohatrin'ny trano hazo kely ilay hainao tsara ilay izy, ilay raikopy. Fa misy fotoana tena avelan'Andriamanitra reny mihitsy ny olona miara-mipetraka aminao, dia menomenona ary ve ianao sa anao hoana? Anao inona ary sika? Iady amin'Andriamanitra ve Andriamanitra hoe isory teto aho tsy eto mihitsy ny mety amiko, sa ange mba zanakao ihany fa dia ahoana no eto? Fa avelan'Andriamanitra zavatra rehetra mba ho fanamboarana antsika sy ho fanamboarana ny hafa. Dia amarana antsika azy andao hiverena antsika amin'izay ilay Jakoba. Andao hiverena antsika ilay Jakoba dia ho vakiantsika kely indray mandeha ilay izy. Jakoba voalohany toko 2 hatramin'ny 7 ilay izy. Ndao mba iarahantsika mamaky ilay izy amin'ny anaran'i Jesosy. Mahatonga inona olona ilay fizahanttoetra? Dia manomboka androany zany ianao raha hiaran'ny fizahanttoetra dia maninona? Maharitra ianao. Inona ilay maharitra tiany tenenina? Lasa persévérant ianao amin'Andriamanitra. Hitanao tsy ilay olona ilay teza, ilay kenakenaina ireny foana, ilay tsotsofina kely hoe niaran'ny zavatra indray dia avy indray ary ohatr'izao hoe. Fa manomboka rehefa hiaran'ilay fizahanttoetra ianao dia lasa maharitra, lasa misy toe-po ao anatinao ao, toe-pona mpiady, toe-pona olona mitolona. Dia ilay tenen'ny Jakoba ihany koa ilay izy teo, ilay any ambony teo ilay ozy izy hoe raha hiaran'ny fizahanttoetra nareo dia atao vinona ozy izy? Fa tsy niteny izy atao fitomanina na hoe atao fitaraina na raha hiaran'ny fizahanttoetra nareo, fa ozy izy hoe ataovy ho fifaliana. Ka manomboka androany ny zanak'Andriamanitra rehetra raha hiarana fizahanttoetra dia olona mifaly, olona mitombo ao amin'Andriamanitra, olona maharitra ao amin'Andriamanitra. Amen. Amen. Dia izao teny kely anankiray farany ity sao dia diso mantsitsika ao anatin'ilay izy. Resaka hoe zavatra ratsy mitranga eo amin'ny fiainantsika dia hoe Andriamanitra foana zany mamela ilay izy hitranga. Okey izay. Fa misy koa zavatra mitranga eo amin'ny fiainantsika vokatry ny fahotana ataontsika. Izay sao dia diso tsika.
vokatry ny fahotana ataontsika ohatra hoe misy olona efa Kristy ka mety tafalatsaka ao anatina fangalarana ohatra sanatrian'izany dia hoe za efa Kristy dia za zany mety tsy hoenjehan'ny polisy tsony na hoe za zany tsy ho tsaraina ny fitsarana tsony na hoe za zany mety tsy gadra tsony na dia mangalatra azy non fa raha mangalatra sanatrian'izany ny olona anankiray iny dia possible ny gadra izy fa tsy teny izy hoe tompo ty ve fizahan-toetra avy aminao zany ianao ihany no mizaka ny vokan'io ny vokany ara-panahy Jesosy no mizaka azy ny fahotantsika rehetrarehetra ao amin'ny fanahy Jesosy no mitondra azy fa ny fahotantsika eo amin'ny tena amin'ny nofo dia mizaka ny vokantsika raha mbola manaonao foana zay so mantsy dia disotsika hoe Jesosy daholo zany Andriamanitra daholo zany non fa misy Andriamanitra mamela an'ireny fa misy isika ihany koa ny tomponantoka ao anatin'ilay izy fa zahilika ny foana zay amen fitianiko ary le izy le teboka anakefatra raha iarana fizahan-toetra isika dia mba hatonga antsika hitombo ao amin'ny finoantsika voalohany indrindra mba halalantsika hoe aiza ho aiza tsika mifanarana n'Andriamanitra mba tsy rotina ny fiainantsika fanomponan'ny tompo fa mba hirositsika teboka faharoa dia hoe mba tsy reharesika fanetry tena mandrakariva teboka fahatelo mba hiseho hoe mifamatotra amin'iza ny fotsika ary ny teboka fahaefatra farany dia ho an'ilay olona eo akaikinao dia androany ary mino fa nametraka zavatra anatin'ny fonao ny tompo dia ndao tsika afaka hiresaka amin'ny tompo hisaotra azy hoe Jesosy io misaotra ka navelanao hiarana zavatra maro isan-karazany akay fanamboarana ary ny zavatra rehetrarehetra ireny ndao hiresaka amin'ny tompo tsika hisaotra azy ny amin'ny karazana problème ny amin'ny karazana loza ny amin'ny karazana olana maro isan-karazany izay navela ny iainantsika hatramin'izao fa ireny zavatra rehetrarehetra ireny ka ho amin'ny fitombontsika ao amin'ny tompo ireny rehetrarehetra ireny ary tsy ho antsika ihany fa ho an'ilay eo akaikintsika ho an'ilay olona tiany Kristy ho vonjena ihany koa mino fa manomboka androany tsy haratra intsony ny fonao ary tsy isandreo olona nomety siny an'Andriamanitra ianao fa isandreo olona hay hisaotra an'Andriamanitra hay hankasitraka hoe soa ihany fa niaina n'ireny zavatra ireny soa ihany fa nieprovena mba hisehon'ny finoko an'Andriamanitra hoe aiza ho aiza mba tsy reharehako mba tsy famatoran'ny foko amin'ny zavatra hafa fa ifamatorako ny foko amin'ny Kristy. Raha maniry hariva avaka aminay ianao dia tongava ary isaky ny alahady amin'ny 7 ora sasany, ny talata amin'ny 12 ora sasany, ny alarobia amin'ny 12 ora, eny Antsahamanitra 100 metatra ambany fijerena fety, trano Gribege amin'ny ankavian-dalana. Tongava soa tompoko.